ho an'ny fiangonana FJKM Ambody Fahitra Martiora kosa dia amin'ny alahady fahatelo ny volana novambra izao no fotoana novidian'izy ireo anatanterahana izay fety ny taranaka izay. Isan'ny fotoan-dehibe ao amin'ny fiainan'ny fiangonana kristianina ny fetin'ny taranaka. Izany no atao dia mba iarahan'ny taranaka rehetra miombina amin'ny mpifaliana eo anatrehan'Andriamanitra sy ho fisaorana an'Andriamanitra noho ny fiarovan'ny fianakaviana sy ny taranaka mifanjimby. Izy ny rakim-pisaorana ataon'ny isan-taranaka sy ny fanisana ireo taranaky ny fiangonana mandritry ny fanompoam-pivavahana. Tsika eto amin'ny FJKM Ambody Fahitra Martiora dia hanatanteraka indray ny fetin'ny taranaka eto amin'ny fiangonana amin'ny alahady ho avy zao alahady fahatelo ny volana novambra araka izay efa fanaontsika isa-taona izany. Koa izany indrindra no anaovana antso ho antsika zanaky ny FJKM Ambody Fahitra Martiora rehetra mba ho tonga hamonjy zany fetin'ny taranaka izany, iarahantsika miombom-bavaka ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra ao Ambody Fahitra. Ao anatin'izany ihany koa no anehoantsika fakasitrahana an'Andriamanitra no ny tantanany ny fiainantsika rehetra mahavelona ainantsika mandraka ankehitriny. Amin'ny 7 ora maraina no hanomboka ny fampivavahana amin'ny fetin'ny taranaka io, izany hoe naroso tsy tahaka ny mahazatra no ireo zavatra maro izay ataontsika mandritra izany fotoana izany. Isan'izany ny fiarabana ireo taranaka ny fiangonana izay nahazo diplôma ara-panjakana tamin'ity taona 2024 ity. Mety ho tsy navita fisoratana anarana isika tao anatin'ny fotoana voafetra, kanefa aza tao sakana ao amin'ny fahatongavana amin'ny fanatrehana ny fetin'ny taranaka izany, dia ho arabaina avokoa ny taranaky ny fiangonana izay nahazo diplôma ara-panjakana mandritra izany. Isy moa ny valopy avy amin'ny isan-tokantrano ary isany koa ny rakitra izay ho ataon'ny taranaka tsiraray avy eny amin'ny altara. Koa dia manantenantsika taranaky ny FJKM Ambody Fahitra Martiora mba ho tonga iombina amin'ny fetin'ny taranaka amin'ny alahady fahatelo ny volana novambra ho avy zao. Dia antenaina fa ho tonga maro ny taranaky ny FJKM Ambody Fahitra Martiora anatrika izany fetin'ny taranaka izany amin'ny alahady 3 novambra ho avy zao. Fa amin'ny alahady erin'ny fetin'ny taranaka io moa dia isy ny sakafo piraisana izay karakarain'ny fiangonana ary atao eny amin'ny Lambert Fialamboly Ilafy. Mikatina teo ny vaovaontsika tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany, mbola mamey fotoananao raha mpitso amin'ny 7 ora indray. Veloma tompoko.